Fataonao inona e? Tsara fipetraka sa mifanontaniana izany. Ianao namany prince akaiky indrindra. Azoko mihitsy koa ianao ka. Ohatran'ny matatahotra be izany. Fa ahoana e? Tsy za ve ny tokony anontany hoe inona ny antony tsy atahorandriana azy aloha? Viteza viteny! Viteny! Inona ny ianao? Ohatry? Androany angeny may, ndao andeha. Ha! Azafady za tsy miaraka aminao any. Zange anisan'ny important indrindra ao amin'ny orinasa e. Ndry ny tena tiako. Fa ny anao zany miaiky zanao roanao daholy. Marina koa ny anazy e. Izy ny talohako. Za koa ny tonatonana. Tindry ve za? Possible. Saotra betsaka monsieur Tetia. Avy ianao azo resahana ohatran'izany ihany. Za rehefa olona mahazaka ny condition dia efa raha tsara mihitsy ka. Bonjour madame. Fanahoana tompoko? Ie, azoko atao anao? Sika mba hitady an'i mademoiselle Prince azafady. PDG? Ie. Tsy aho izy fa nisy nalehana. Lasa isaka izy raha tsy madiso. Lazany amin'ny concours ny ma izy dia mety
hariva mihitsy izy vao tonga aty ampiasany. Mety tsy andalo ao mihitsy ary izy raha ny tena mariny. Izany hoe tsy misy olona zany eto? Zaka, zany afaka mandray raha ohatra hoe manana commande ianao na ohatra hoe misy zavatra ilainao e. Ka tsy hanao commande na liako aty. Zavatra plus important ny commande no itadiavako anazy. Fa hono azafady, iza moa ianao raha tsy mahadiso? Zany maman mademoiselle Princia. Madama, maman Princia ny ka efa maty e? Zao raha tena isangy ratsy ohatr'izany ny antondianao aty, miangavy anao madama, aloha ianao mandeha fa zaho olona miasa. Tsy misy misangy aminao eto? Madama, raha zavatra personnel ny tadiavanao amin'ny PDG dia mety aminao nga mampirimina makany an-trano. Fa tsy afaka miandry anazy eto za? Araka ilay niteneniko anao teo ni, izy mety tsy andalo eto ampiasana mihitsy. Asitsika fisetoana kely aloha dia alefatsika mozika. Mahafatifaty kely zareo e? Tara be ianao raha tsy izany ianao teo amin'ny toerana io. Ny amin'inona? Eny rany dia efa mahafantatra azy e? Any responsable any société tahiry zao. Sao dia mba afaka angalanao mouchoir ana tomobile anao za azafady. Ay, ok ary. Merci. Ny rahabantsika rehetra araky ny fatatsika moa zany amin'izao dia zany PDG an'ny société tahiry. Hatrizay moa zany dia nisy nieritreritra foana hoe mademoiselle miora ny PDG eto amin'ny sociétéako fa zao za manao présentation eto aminareo manamarina androany fa za mademoiselle Princia ny PDG an'ny société tahiry. Ahoana moa tamin'ny rencontre ny ema voalohany dia monsieur sitraka no nilaza fa Tsy afaka an'izany ela tamin'iny tena marina dia izy tonga dia nandray fitenenana teny micro. Nanomboka fiana zany ianao PDG tao amin'ny société tahiry? Misy miteny tsiana hoe vao aingana dia misy mitendra hoe fa hatramin'izay. Nanomboka tamin'ny 2004 za ny PDG tao amin'ny société tahiry. Vao nisokatra mihitsy ny société dia efa za foana ny tompony hatrizay. Izany hoe mandainga zany izay miteny hoe vao aingana ianao tao? Ie, izay mihitsy ka. Tena mandainga izay olona miteny an'izany. Za foana ny PDG tao amin'ny société tahiry hatrizay. Vao nisokatra ho an'ny société tahiry dia za foana, tsy nisy PDG hatrizay ankoatranahy. Za foana no Stefana wa. Inona? Mba hainoy fotsiny moa za e. Tsy fanampy anao ny lainga rehetra nataonao anahy? Zavatra rehetra nataonao anahy hatramin'izay?
Inona ny mbola naiketezanao ana? Ha? Inona hoa? Mba minoana Stéphane. Tsy nitady zavatra tao amin'ny sosiete anareo mihitsy ny fa zavatra momba anahy no tedaviko tao. Momba anahy? Dia sûr anao fa ino an'izany a? Mba miangavy moa ahy. Miangavy ianao mba me fotoana kely fotsiny mba hanazavako marina rehetra. Stéphane. Tsy alaka miresaka amiko intsony ianao. Ary aza manantokantona anahy intsony mihitsy. Fona aminao a Stéphane. Fona aminao aho fa fantatro fa tsy mety zavatra nataoko taminao. Nandainga taminao foana. Foana. Fa tiako ianao Stéphane. Ary izany tsy laingo izany. Izaho mitana alahelo amiko moa. Miangavy a Stéphane. Tsy mitana alahelo aminao. Na dia nandiso fanantenana tanteraka ary zavatra nataonao rehetra. Tena tezitra. Mety tsy tsapanao angamba izany natezerako izany. Lainga daholo ny zavatra niteneninao tamiko. Stéphane. Avelao mba hazaveko aminao daholo. Fa fantatrao marina rehetrarehetra mety comprendre anahy ihany ianao. Tezitra aminao a. Zavatra teneninao amiko lainga daholo izy rehetrarehetra. Mba hainao moa inona ny zavatra tena tsy zakako amin'izao? Hainao? Hiezaka ny tsy tianao intsony aho. Hanala ny foko aminao tanteraka. Nefa tsy ho vitako mihitsy izany. Tsy vitako izany. Prince, aza manantokantona anahy intsony ianao.
fa ianao courage le Stéphane tena vehivavy tsy vanina mihitsy ilay prinsia iny zavatra ohatr'ireny ve dia afenenao nefa ianao lazay mifatiny tena azafady ke sa tamin'ny tsy finoko andre tsy maninona ka fa teneniko ianao a tsy izany fotsiny na fenina ianao mbola be dehibe ny zavatra tsy nitantaraina ianao tsy azoko fa mbola misy inona koa mbola misy zavatra fa bien sûr ohatra fotsiny izao hoe efa nteneny ianao ve izao hoe izy koa anisan'ny zaza victime tamin'ireny zavatra nataony tonton anareo reny nga koa izy tao anatin'ireny ie raha tena tiany alahy tsy nanafina an'izany izy eny e na izany ary azoko an-tsaina ihany hoe na tsy niteneniny anary zany satria zavatra delikata izy fa izy le nandainga tamiko hoe PDG any société tahiry mihitsy Stéphane ninninona tokony tsy nisy zavatra nafeny alahy zany rehefa hoe tia alahy izy ela ve izao tsy efa niteny lahy anazy izao aloha momba ala rehetrarehetra hita lahy zany ianao mbola tsy nandainga taminazy na indre mandeha arany nefa izy zareo nge nanaovany alahy e courage Lisa Janona ty izany Rony. Okizay miora fa za koa nena ilay elondry e ndao hiasa amin'izay ka efa ela loatra izay tsy niarantsika sindrisaiko ka za koa mila miasa fa okizay efa dao firy izay ndry mamihana anahy eto foana firy nga zao amin'ny folo hay ve ialoha zany amin'ny raiky ambin'ny folo ka okia ndriko mba hoa hiasa amin'izay Miura fateza foana ndry izao ndry vao tonga fantatry Stéphane daholo fantatry Stéphane daholo fa ina fantany ina fantatry Stéphane fantany daholo eky marina fa marina momba ninona fantany hoe za PDG any société tahiry efa hatramin'izay tezitra be izy teo rarony be izy ne raha tezitra e zavatra tokony tenenindry anazy zany fantatro zany mangina ki prinsia tsy mety nandainga taminy a fantatro fa diso fa tsy tiantsony ony oka moky izay a oka izay tamin'ny oviana koa zany prinsia zany nitomany tamin'olona
Ohatrany tsindry izany mihitsy izao hitako izao ka. Sady mangina fa zavatra tsy misy dikan'izany. Misy dikany ka. Tena misy dikany be Stéphane. Okizay kia. Okizay, mba handeha hody any an-trano e. Dia soga amin'izay koa ity ka. Sotra betsaka kina natitra. Tsy maninona ka, tsy fisaorana. Fa zangy afaka mijanona raha tianao e. Tsy maninona? Tsy maninona. Mandroso ary. Dada ve sa Zimary ty ataony lahaty, za misy ty a. dada? Fa taiza foana ary nareo zao vao hita ato. Mbola nisy zavatra kely nataoko le tsy zako ve dia hijanona atao trano ato foana amin'ilay. Bonjour monsieur Eddy. Bonjour Aïcha. Stéphane, allo zany dia indray fa mbola misy zavatra tokony atao kaina hatrao. Ay, okey ary. Bye. Hello monsieur Eddy. Efa fantatra isanga fa misy kambana amiko. Mba toy izy manao fijery hafa ohatry ireny. Ahoana moa tsy ho fantany? Dadany dia tsy ho fantany. Sady tokony tsisy ataitetrana ny amin'izany ange. Satria na ho ela na ho aingana tokony efa napozinareo ho fantany. Ary laha ty moa tsy tokony any amin'ny maso. Tany mihitsy efa nisy zavatra nahasosotra anao dia naleoko niala. Fa nga nisy problema tany. Stéphane, tandremo tsara fa tena important be amintsika ny fiaraha-miasa amin'io société ma io. Tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy. Tokony miverina any mihitsy ela. Tsy nanao ninona aho aza fa nisy zavatra nahasosotra anahy fotsiny tany. Efa nisy inona? Inona nataon'io aty an-tranoko aty? Dia ahoana izany tsy hitako izay an-trano e. Tena izaho amin'izao tena miady saina be mihitsy ary izany tokony ataoko.
Zao a prince a ninona ny décision raisindry eo a dia mifanampy foantsika za eto foana fa raha izay netandry mety a dia manaraka indry foana. Io Asia tonga ihany le messageko malemy be ndao andeha fa tsy betaka. Prince mentiny izy maninona ndao entiny asana tandrivy adaly za tsy mitondra an'io zany inino no tenendry eo io ihany na tonga ndry taty. Allô? Tsy nahita amin'ny prince aho dia nody aty an-tranoko. Ka izy tao mbola tao izy tamin'iny dia tsy afaka mijanona ela be aho. Eno aho tsy maintsy vitako io. Tsy maintsy vita ny amin'ny prince aho fa za matahotra. Mbola ato an-tranoko aho zaoko. Avy aty an-tranoko ianao? Eny ary ok. Allô? Hein? Fantatranao fa tsy any an-tranonao zany akory teo a. Tsy izany fa Zary miora zanaovana sangy ratsy a. Tena azo ianaranao kely mihitsy a. mifona tompoko. Tsisy raha iko an'izany. Fa nga anatin'ny contrat nataontsika izany. Tena mifona ahy monsieur Tedia. Tena feno fisalasalana be tsy hitako nge izay ataoko e. Rehefa tsy mahavita ianao dia avereno ny peratra. Efa hainao kosa nefa ny setriny a. Ahoana e? Miala tsiny monsieur Tedia. Aleo manaraka fa tena tsy maintsy vitaiko ny mission. Za tsy mahandro ny décision-nao zany a. Mampitandrina anao farany a. Eny tompoko. Ao fa ataoko izay tokony atao fa efa haiko nge setriny rehefa tsy manao an'io aho e.
mory tsy tokony tany amin'ny ema. Tokony fa reraka be aho dia nody kely. Nody nisy fa reraka. Tsy possible mihitsy zany. Prince avy dia ho reraka zany. Zany hoe tsy maintsy nisy zavatra nitranga tany matondry nody aloha tsy isan'izany reraka zany. tsy nisy ka. Eny e, nisy fa tsy hitendry. Efa haiko par cœur indry. izay no mahanadahako anako. Ahoana moa tsy ahaizany lana par cœur. Eny miteny an'izany ndry. Fa tato ato ohatrany be da be ny zavatra niova tamindry. Be dia be ahoana. Tsy haiko. Ohatrany lasa misy fo zany ndry amin'izao. Fa za taloha tsy nisy fo. Avela ho zany resaka zany. Fa aiza tendry? Avy. Adiniko ny teny tamin'ny fo teo hoe lasa. Mety efa hody izy zay. Zay aloha fa mazotoa. Merci. Ye asoa dia mba hitsikilo amin'ny société mapy ary natongavandry ty amina. Tsy azafady fa manany ihany za. Sao dia tezitra ndry manko. Ndry zany mbola mandalo any amin'ny société. aleoloha azavaiko tsara aminao ilay izy a. Tsy hoe concurrent akory ny société tahiry sy ny société mapa dia ho tezitra ianao. Fa ny tena marina rehefa mivory daholo ny olona rehetrarehetra tao amin'ny société tahiry dia mitady soliteny zareo. Dia zany natao zareo solitena hoe akaty amin'ny MA. Aiza koa nisy an'izany? Tena marina izany ka. Tena marina izany, tsy mandainga. I mademoiselle Mura tsy afaka nakaty mihitsy. Be dia be hono ny asany. Dia rehefa nandinika zareo rehetrarehetra dia hoe za le fiancé antsitraka taloha izany alefa aty. Dia amin'izao ary lasa zany mitantana ny orinasa. Zany hoe lasainao tanteraka zany ny PDG ny société tahiry. Iye. Félicitations Iray. Merci. Tsy alaka miresaka amiko intsony ianao. Ary aza manantokatona anatsony mihitsy. Fona aminao a Stéphane. Fona aminao fa fantatro fa
Tsy nety ny zavatra nataoko taminao. Nandainga taminao foana. Foana. Fa tiako ianao Stéphane. Ary izany tsy laingo izany. Za mitana lahelo amiko moa. Iteny ianao sa tsy iteny, ha? Mitenena! Tsy iteny! Kaon! Ha? Ahoana? Iteny! Zay mafy loha! Tsy ampahafirin'ny efa natao ianao, ha? Ka ahoana iteny? Ha? Iteny! Iteny sa tsy iteny? Iteny ianao, ha? Kaon! Naona! Iteny! Samba! Iteny sa tsy iteny? Tsy iteny! Salut Ndry. Salut. Fa taiza foana Ndry. Za azo efa tapitra ny teteziko daholo zay rehetrarehetra ao ny tedavana anao. Ka za be kokosa be androany dia tsy manam-potoana tamin'izango. Ary andao aloha hiditra ka. Ndraso aloha mbola mikorontana be ny trano dia aza makany aloha ianao ka. Otry. Fa za koa ve dia amenatra anao amin'izay trano mikorontana e? Aleo aloha za mbola miditra aloha. Tsy azoko mihitsy. Ndraso aloha tsy afaka mampiditra anao fa tena mikorontana be aho. Ary aloha fitany eto izany ny resaka. Taiza anao tamin'ny alina? Ka ny tranoko ve ao ajanoko rerato aminao e? Sady za vao saika hiantso anao dia lobaty ny telefonako. Nefa ny teninao tamiko tamin'ny maly hoe andeha ho any am-piasana nareo sy prince. Eny e, ka za nge nandalindalo kely taty ihany na saika andamindaminy dia avy eo anakany amin'ny prince dia nataoko tany amin'ny prince. Za koa nalahelo be anazy tamin'ilay izy tsy hita ireny. Nandamindaminy ianao zany dia no tany amin'ny prince. Inona zany ilay mikorotanao? Iazona akory zany, efa hoe misy zavatra nitadiaviko etao dia nakorontako daholo izy dia lasa paritaka be daholo ilay zavatra ao an-trano. Dao zany tsika mba hiarika voaboakanina ohatra ka mikorotana ny ao aminao e. Za re tena mbola tsy amin'izany mihitsy a. Aleo aloha manaraka izany fa sady ianao koa za mandeha makaty aloha raha tsy rehefa atsona ka. Zay? Aloha dia zay aloha ka.
Stéphane. 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 Mba hiresaka kely tsika ianao. Inona mbola ho resako aminao? Mba hiresaka kely tsika na dia 20 minitra fotsiny azany. Mety hijanona elaela ato za. Dia maninona? Dia tokony tsy te amiko ianao. Tokony mifankahazo tsara tsika. Izany hoe tsy mandahy ianao zany fa ianao mihitsy ilay nanidy anahy tary amin'ilay trano tary. Mahasosotra mihitsy miresaka ny olona mpandainga ohatranareo tony. Ka ny tiako tenena aminao a. Avy aloha aloha za resaka izany. Fa andamany ato an-tranontsika. Fa inona mihitsy ny tediavinao e? Aza manao izay mahatezitra. Ianao izay tsinotsinonako ery indray no lamina andamina inona ianao? Ka na tianao na tsy tianao dia efa mipetraka ato aloha za. Izao fotsiny teniko aminao raha matoty a. Tsy te hahitanao intsony a. Indrindra ato amin'ny tranoko. Mazava aminao zay a.